manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra ariavana ary ny fiadanany anapaka ao am-potsika amin'ity alarobia faha-10 ny volana May ity dia manohy izao fiaraha-mivavaka izao isika ary mbola miaraka amin'ny lohahevitra hoe mampahery ny fanahy masina. Eo ambany masitsika ny salamo faha-400 ny andininy faha-420 sy ny faha-720 hatramin'ny faha-130. Salamo faha-400 ny andininy faha-420 sy ny andininy faha-720 hatramin'ny faha-130. Ideran'ny tompo isika. Ny andininy faha-420 vakin'ny mpitarika ary ny andininy faha-720 hatramin'ny faha-130 iarahantsika rehetra. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny tompo: endreny hamarony ny asanao Jehovah o, fa endrena nanaovanao azy rehetra, heniky ny zavatra nataonao ny tany. Ireo rehetra ireo miandry anao mba homenao ny haniny amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy, manokatra ny tananao ianao dia vokony soa izy, manafina ny tavanao ianao dia raiki-tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka nalalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manavao ny tarehiny tany ianao. Ho mandrakizay eny ny voninahitry Jehovah, aoka Jehovah hifaly amin'ny asany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitro, maro be tokoa ny soa ataonao aminay, fa na dia izay verinay ho ratsy azy dia mitondra anay ho amin'ny fahatsarana noho ny fahendrena ao Andriamanitra. Anisan'izany mbola anananay tombonandro havelomana ary hahafahanay mamindra, eny mbola azahoanay miditra eto an-tranonao amin'ity maraim-baovao ity. Misaotra anao izahay fa novononao ny elokay, novelominao ny fanahinay. Misaotra anao izahay fa ny zava-tsoa rehetra dia fanomenao anay, na ny avy any ambony na ny etỳ an-tany. Izahay indraindray no tsy mahay misitraka an'izany, fa na dia ny tenanay azy dia simbainay. Andriamanitro, amin'ity maraina ity dia irao indray ny fanahinao masina, mbola hanavao anay, mbola hamelona anay, mbola hampahery anay, ary ny teninao izay hovakiana dia hiasa ao anatin'ny tsirairay, ampiorina finoana koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Galatiana 4:1 hatramin'ny 10. Vakiana amin'ny anaran'ny tompo ny teny: ry rahalahy, raha misy olona azo no tatsinay azy, dia atsanganonareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy, ka mievera ny tenanao, fandrao ianao koa mba halaim-panahy ihany. Mifampitondra izay mavesatra, ary aoka izany no ahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Raha misy manao ny tenany ho zavatra, kanjo tsinotsinona, dia mamitaka ny tenany izy. Fa aoka ny olona rehetra samy iza-toetra ny asany avy, dia samy anana hafaliana ny amin'ny tenany ihany izy, fa tsy ny amin'ny olo-kafa, fa samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. Aoka izay ampianarina ny teny, mba hahafohy zava-tsoa ho an'izay mampianatra. Aza mety ho fitahiny ianareo, Andriamanitra tsy azo vazivaziana, fa izay hafafin'ny olona no hojinjany. Fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Ary azam-baketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika, fa amin'ny fotoanandro no hijizantsika raha tsy reraka isika. Ko araka ny ananantsika andro hanaovana dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa mpianakavy ny finoana. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana.
amen. Araka ny soratra masy rehefa nivakiana tamintsika teo, ny anjara mofinaina amin'ny ity anio ity dia ny Galatiana 4:1 hatramin'ny 10. Ny andininy 1 ary ny 5 sy 10 no iarahantsika ao anatin'izao afatra izao. Ny andininy 1 hatramin'ny 10 teo ry havana dia mahafintina ny boky Galatiana manontolo. Nefa koa dia taratra fa famelabelarana ilay vokatry ny fanahy eo amin'ny Galatiana 5:2-20. Ny anankiroa amin'ireo no voatsipika eo amin'ny andininy 1:1 sy ny andininy 5 ary ny 10. Izany dia ny fahalemem-panahy sy ny fanaovan-tsoa. Hoy ny Galatiana 5:2 mitanisa indrindra ny vokatry ny fanahy. Ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra an'izany. Fanaovan-tsoa sy fahalemem-panahy, vokatry ny fanahy. 4:1 hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny Tompo: ry rahalahy, raha misy olona azony ho tatsinahy aza, dia atsangaminareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy, ka mievera ny tenanao, fandrao ianao koa mba halaim-panahy ihany. Areno ao anatin'ny fahalemem-panahy ny olona izay lavo. Mampahery antsika halemy fanahy ny fanahy masina. Mampahery antsika halemy fanahy ny fanahy masina. Boky Galatiana dia ahitana fampianarana manao hoe isika na dia efa manana ny fanahy masina azy voaloham-bokatra, dia mbola ao ilay olona ela, ilay adama ela, ka izay hery ny adama ela izay dia mety ahasarika antsika amin'ny ota, mety handavo antsika amin'ny fakapanahy. Ary efa tojo olona tahaka izany, hoy ny Galatiana 5:1, raha misy olona lavo tamin'ny ota, aoka ny manam-panahy mba hanarina azy amin'ny fahalemem-panahy. Fiainan'ny fiangonana izany ry havana, misy zatovovavy teraka mpitovoana, lavo iny filazan'ny fiarahamonina, dia ahiliky ny fiarahamonina izy, esoesoana indraindray ao an-trano izy, ary ny fiangonana azy dia toa tsy miraharaha azy akory, tsy manandraraha mba hanarina ny ratram-po mety mahazo, tsy manandraraha mba hampahery ahafahany mijoro indray hiatrika ny fiainana. Dia resy ao ilay olona, mety tsy tonga mivavaka intsony izy, mety midy aman-trano, tsy hiatrika ny fiainany andavanandro akory izy. Fa ity soratra masina ity dia mampahery antsika fiangonana izay manana ny fanahy mba hanarina amin'ny fahalemem-panahy ireo tratry ny fahavoazana ka lavo tamin'ny fahotana. Atombohana tokantrano ny fandiniantsika ny fiainana an'izany fampaherezana hiaina amin'ny fahalemem-panahy manoloana nanao fahadisoana izany. Nanao fahadisoana ny vadinao trerona. Efa miviry anao ny andrasana. Nanao fahadisoana ny zanakao ketriketry. Eny an-dalana vao hitsaka kely any anaty fiara fitateram-bahoaka dia tezitra vao hitsaka, mamaly koa ny nanitsaka hoe rehefa izany mandehana taksi. Tonga ny ampiasana indray, raha mpampiasa ianao ka sendra tsy vita kely ny raha nampanaovina,
mamoborao ianao mbo miantsony sekretera mbola tsy tonga ny taratasy ny eritreretina dia inona indray zay hoe mbola tsy vita foana ry havana malala hevero ity fampahirezana voalohany ity ny amin'ny hoe fahalemem-panahy iaino zany amin'izao anio izao mba manana finiavana ny metsiky ny olona rehetra miara-monina aminao eny an-tsena misy madinika ve madinika amin'ny vola ametsiky foana ihany izy zany ry havana no fampahirezan'ny fanahy masina antsika omena fanahy masina isika mba havokatra fahalemem-panahy ary na dia amin'ny olona nanao fahadisoana azy na dia amin'ny olona lavo no ny fahotana azy ary amin'ny reny indrindra no ampijoroan'Andriamanitra antsika hiteneny amintsika hoe atsangaminareo izay manana ny fanahy amin'ny fahamorana izy. Ny faharoa ny fanahy masina dia mampahiry antsika hamafy soa, hamafy ny soa. Raha ny andiny ny fahaenina hatramin'ny fahafolo dia milaza izany famafazana ny soa ho an'ny hafa izany indrindra. Fa ny andiny ny fahasivy mampahatsiahy antsika fa hijinja tokoa isika amin'ny fotoanandro raha mamafy izany soa izany, fijinjana. Mamafy ry havana dia mandraraka sady mitoraka. Zay ilay mamafy zany hoe sady mahita ny akaiky ianao no mahita ny lavitra, sady mijery ny akaiky ianao no mijery ny lavitra. Tsy ny eo akaiky ianao ihany zany no asoavinao fa na ny lavitra anao koa azy. Ny fotoam-pamafazana dia fotoana ny maintsy hoahitra, fanomboana amin'ny fahalaniany ny tahiry. Zao dia datiny 15 manasaka ny volana any ampiasana any zao efa fangatahana avansa mibetsaka angataka aloha fa ao amin'izany mety fahabangana ao tokantranotsika izany indrindra dia irahantsika mafy. Ny masombolo mazana dia ilay faratahiry nefa koa fametrahana fanantenana. Ianao raha mamafy soa dia tadidy tsara fa ny tahirinao dia any amin'ny fotoam-pijinjana. Ary izay no ambaran'ny soratra masina eto, amin'ny fotoanandro no hijinjantsika raha tsy reraka isika. Maro amin'ny tsika mpiarabelona ankehitriny indrindra amin'ny firenena misy atsika toy izao no tsy manana ny atao hoe tahiry na dia miezaka mafy azy. Fa ny soratra masina dia mampahiry antsika hoe mamafaza, manaova soa, indrindra amin'ny mpianakavy ny finoana. Ianao ilay an-tanandany, ianao ilay hoe tsy manana fa mbola nanana na fafy ka afaka na tena hijinja, ianao indrindra no antsoina hamafy ny soa. Ny vokatry ny fanahy dia fanaovan-tsoa, hoy izay novakiana tamintsika ao amin'ny 5:2. Nomena ny fanahy masina ianao mamafaza soa. Hevery zany ka kendreo ny anao soa olona amin'ny tiany ity. Misy mandombomba varavarana eo aminao, mila vonjy, eritrereto izay azo atao. Misy mpangataka anoloananao amin'ny tiany ity, hevery izay azonao atao. Amin'lazaina hoe na dia tsika ihany aza raha tsy nanana ianao mamafaza tsika. Hevery izay azonao atao any amin'ny mpiara-miasa aminao, amin'ny mpiara-mianatra aminao, amin'ny fianakavianao. Izany ry havana ho ampahirezin'ny fanahy masina antsika ao anatin'izao mofinaina izao. Androany anio manana ny fanahin'Andriamanitra ianao, areno izay lavin'ny fahotana, anehoy fahalemem-panahy ny fanarenana azy. Manana ny fanahy masina isika, mampahiry antsika anao soa,
ny fanahy masina tadiavo izay olona azonao anaovana soa amin'ity anio ity. Amen. Ivavaka isika. Jesosy Kristy no ny fanahy masina tao aminao, dia nanarina ny lavo ianao ka nanavitra ny mpanota. No ny herin'ny fanahy masina tao aminao, dia tsy ketraka tamin'ny fanaovan-tsoa ianao. Nositranonao ny marary, nodiovinao ny boka, nataonao nandreny marenina, natsanganao ny malemy, ary ny maty aza no velominao. Dia misaotra anao izahay, ary mbola mametraka andraikitra sy adidy amin'ny fiangonana izay nomenao ny fanahy masina. Ianao araka ny teny nampitondraina teo, omeo anay koa ny famoram-panahy eo alohan'izay nanao fahadisoana, mba hitenenanay azy ireny amin'ny fahalemem-panahy, azahoany miarina amin'ny fiainany. Omeo anay ny fanahy masina hampahery anay hitady izay asiana soa, na dia amin'io ty ihany azy. Ary izao izahay dia mijoro fanjakam-pisorona ety anivon'izao tontolo izao, ka mivavaka ho an'ny manodidina anay sy ny tenanay, mety trapasahiranana eo amin'ny fahasalamana, eo amin'ny fiainana andavanandro, ao indrindra koa ny havanay tramanjo izay hiatrika fandevenana amin'ity anio ity, ampionina azy sy ny fianakaviana ianao, hamangy ny vady aman-janaky ny maty amin'ny fampaherezanao, atsiaro ireo manapahoriana manerana ny tany. Mivavaka aminao izahay Tompo, ny amin'ny fandaharam-potoananay amin'izao andro anio izao, dia tantano araka ny sitraponao zany. Ianao no andrefy ny lalana ho diavinay, ianao no anapaka eo amin'ny fandaharam-potoananay, ianao no hanome anay ny soa ahafahanay manatsotra tanana koa ho an'ireo mitady ny fahasoavanao. Jesosy Kristy mbola tononinay eo aminao ilay tompony fahefana rehetra, ireo manana anjara fanapahana manerana izao tontolo izao, indrindra eto amin'ity firenena malagasy ity. Dia ataovy tsapan'izy ireny fampindrana ny fahefana avy aminao izy, ka hitondra ny vahoakanao amin'ny fahendrena. Mivavaka izay ho an'ny fiangonana, dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara indrindra, efa nampijoro azy iorina tsara amin'ny finoana ianao, ary dia ajoroa ivavolombelonao marina izy amin'ny teny sy amin'ny asa. Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Meo anay ny izay nasahaza ho anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitsangana ry havana ny fanekempon'olona voalohany no iarahantsika manonona ho fijoroana vavolombelona. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijara napaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevina, nidina tany amin'ny fiaina tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo kavanan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodrano izay tononona sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahereza amin'ny herin'ny faherezana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery aniny ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.